inty aho ranjaka vola rain'andriamanitra iteny amin'ny fiangonany amin'izao alahady farany amin'ny volana fahasivy amaranantsika ny fiaraha-mianatra ilay lohevitra natsangatsika hoe manambara ny asan'ny tompony. Ny isay atoko fa-efapolo no mba hianaratsika izany famaranany lesona izany. Ry ziona izay mitondra teny somafaly eo, niakarany teny-bohitra avo. Ry Jerosalema izay mitondra teny somafaly eo, asan-drato mafy ny feonao, asan-drato fahaza matahotra. Lazao amin'ny tanàna ny Joda hoe ino Andriamanitra ao, ino Jehovah tompo no avy amin'ny heriny, ka ny sandriny ihany no anapaka. Ino ny valim-pitia tolony eo aminy, ary valinasa omeny dia eo anoloany. Iandriny ny ondriny tahaka ny mpiandriondry izy, ny sandriny no anangonany ny zanak'ondry, ka hotrotriny eo an-tratrany reny, ary horoahiny miadana ny ampianarina. Somary mba mianatra kely indrindra manokana momba n'izany ziona izany Jerosalema, mahafatsika maka toerana tsara amin'izay ametrany tompony ny ziona. Raha amin'ny fahalalana ny saritany zany dia teny-bohitra misy amin'ny Jerosalema. Jerosalema ilay renivohitry Israely ijoda, raha misy sarotra zany hoe joda ray manontolo, iny teny-bohitra ziona, eo ny tempolin'ny Jerosalema, ao amin'ny tanànan'i Jerosalema ao. Dia miteny amin'ny ziona, ilay tanàna manontolo zany, dia teny-bohitra izay mila ianarana kely momba ny tantara, fa nofidian'Andriamanitra zany teny-bohitra zany, voalaza ny soratra masina ombieny ilay teny-bohitra masina. Ary azagaga ianao amin'izay firenena maro samihafa, ohatra eto Antananarivo, dia manisa teny-bohitra izy. Firy moa ny teny-bohitra isainareo hoe hitanao zany, hainao tsara. Ny zanak'Israely zio tokana, ary io tendrombohitra fantatra anarana io, izay ny reharehan'ny jiosy fatao misehoany voninahitr'Andriamanitra, fa izany halan'ny olona. Rehefa iny ianao mananatra an'Andriamanitra ao iny ianao mitera an'Andriamanitra ao iny ianao manandratra ny anaran'i Jehovah iny, dia hitsangana ny olona anino hanohitra anao. Nefa dia teny somafaly nentin'ireo ny ainga avy tany. Inona ny teny somafaly? Zao efa vakina ny fanazavan'ny asan'ny apôstôly azy mba ho hahafaly anao ihanyko. Asa 7:10, gaga aminao aiza koa ny tany asan'ny apôstôly amin'izany. Asa 7:10, ny 9:20. Ary
ny firenena rehetra anatin'izany hoe Madagasikara sovatsio ary ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany iza zany iray ihany zany de teny zao anao hoe iza zany firenena iray ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany izy zany Israely zany de namponeniny ny firenena rehetra zany namponeniny apartiran'le iray ambony tany rehetra ary efa notendreny ny fotoanandro atao amiteny tsotsotro zany ina zany hoe fotoanandro l'histoire tam'izao daty 1500 hitan'ny Iriana ny Madagasikara tam'izao daty tonga ny mpanjaka fotoanandro efa no namponeny tambony tany rehetra géographie ary efa notendreny ny fotoanandro histoire ary ny faritsy ny fonenany io zany a raha tany de morcellement sika zany zao morcelé eto Antananarivo tendren'Andriamanitra fa miaika avy amin'ny anankiray ihany izy io Israely ziona de netiny ziona zany toerana misy azy zany maneran-tany zay firenena rehetra nanena de nitondran'Andriamanitra ny anarany ka nanatanterany famonjena ny mpampianatra misy anankiray tadidiko itsy efa nisotronono esa koa ny anankiray iny efa nisotronono izy tozio anamarina an'izao hoe aitsiora diso zany filazako azy zany tamin'ny 1948 de niezaka zao tontolo zao a partir ny Allemagne hoe ndao foanana tsito ambony tany iny zany zay ziona zany zany Israely zany amseho azy ho mpitondra ny anarana zao Andriamanina zao nefa zay tany rehetra nametraha'Andriamanitra ndreo jiosy ireo de nitahin'Andriamanitra verina kely any Genesis tika toko 12 famerimberiko amin'ny sasany vindra indray rehefa mba sendra mifampatsiahy iny Genesis 12 telo katekomena efa mahay tsy enjery an'izany rehefa nianatra an'izany hoe ziona Israely hitay zay manisy soanao aho fa hanozona zay manozona anao zay toerana rehetra nandray ny Israely zay firenena rehetra nankasitraka ny fisiany Israely tao aminy de nisy fitahina averina fanitelo namerarako azy tany ty fianarany ty hoe folombola teto Israely teto Madagasikara zany lazaiko zany folombola teto Israely noviditsika amin'ny takalombola 50 francs ny ray franc français NFF folombola teto Israely roatsika Israely tamin'ny 1975 tonga de niakatra 350 francs vidiny 1 franc français sy averitsika mihitsy ny fifandraisana amin'ny Israely de viditsika presque 18 000 francs 1 euro tsisy fitahiny zany impirina verina tamin'ireo mpitondro zany ndana miady varotra ndana mitady fihavanana avereny ny fihavanantsika amin'ny Israely fa mitondra fitahina ho an'izay firenena mandray azy zany malaza be géographie malaza ny histogeo mafantatra zany hoe l'antisionisme ny fankalana ny ziona malaza era tamin'izany
fa ita izay manisy soanao aho fa anosona izay manosona anao de vomafy sika le tapany faho zany mbola hito amintsika zao manisy ihany vofidy ny filopirenetsika kehitriny manisy ihany fiazakazahana anakany rehefa tena nasehony Israely ny condition sine qua non anekeny fiavanana amintsika dia ny hoe aoka anatoerana ny firenenao monsieur le président ny fivavahana amin'Andriamanitra zany fepetra voalohany ndrisy fa tsy resy lahatra amin'izany vahoaka miaraka tamin'ny tany tsy mety aminay dia hoe tsy maintsy mivery ny Andriamanitra Israely ny vavahanay ihany nefa zay mba manan'Andriamanitra ihany kio dia tsy vita ny fihavanana dia maty momoka teny mba saika fikenezana aina mba hoe amerenana ny fitahin'i Jehova eto Madagasikara riziona zay mitondra teny somahafaly fa zay mandray an'io dia mandray somahafaly mamaky gazety ianao zay gazety miseho isan'andro inona ny gros titre ao teny somahafaly a nahazo vola isika dia mba voazara ary mahazo anjara ny olona rehetra zany mbola zany e lasa ny sinoa somamanina zany malaza vonoina ataony malagasy ary mety hitrangy zany ny vola nefa lasanao tsy amerina ny volany tsy afaka amerina ny volany tsony ianao dia teny aminao izy hoe esorina teto reto olo retahana atao tany Samaria fa izany esorina ny jiosy tao Samaria dia nentina avy tany Babilôna ny vahoaka avy tany napetraka atao dia mety ianao zany sinoa hoe efa azo maikia tsy avelanay dia tsy haitao reo vahoaka miadimiady aminay reo fa efa lasambola io ary tsy hoe lasambola voatahiry fa lasambola efa lany ry izy iona zay mitondra teny somafaly eo asandrato mafy ny feonao mba ilazao ny olona fa misy famonjena ary any ziona alefa tokan'io mba malaza ely hoe rehefa miaraka amin'iretsy zareretsy ny firenena dia vovonjy dia afaka dia mandroso zany ny fikirany zareo ao tsy faty tsy lazaiko le izy sao dia misy malilo sofina any zay indray ny pastera sy ny anina fa ianao mahafantatra azy ifikirany olona io tsy maintsy mifandray any ono ny mpitondra rehetra zay vo afaka ny firenena anankiray tsy iziona zay zay lazaina zay tsy Jerosalema zay zay ambara zay fa hafa ndrisy fa tsy tafa amin'ny fiteny tsy tafa sika tsy tafa tsy nahita lalana iverenana anjio lay lazainy soratra masina na iza hay manambara eo na iza hay teny eo hoe efa rambela zany efa ela be zany efa olda zany Israely zany paster fa zavakafa re zao ny famonjeny eto amboniny tany tianeny izy tsy fa izay nambarany baiboly zay ambarany soratra masina dia hoe avy any zionany lay teny somahafaly raha mba andray an'izany ny isa-pirenena dia mba andre am'izay tsika mba hivoaka am'izay eny amin'ny gazety eny amin'ny télévision any teny maso teny soa mahafaly hoe lasa nodiny sinotany somahamanina naverina any daholo reo malagasy mponina fahizana
somamany malaza io fa mahiny ianao any ambatokazaka any any aminay zany any ambatokazaka any efa raikitra koa ohatrindrenimanao naty izy foza aza sy nanarany foza manodady any amin'ny tany any de rehefa fa manilika zay ny andalany eny sy tany alehany zany a zandolo zany nataony aminy de le taotry ny kristianina hoe afaka eo amin'ny folo taona isika de slamo dolo eto Madagasikara hoy ny teny kristianina zany teny zany fa za miteny aminao a afaka folo taona eo a sinoa dolo eto Madagasikara tsy mandray ny teny somafaly entina avy amin'ny ziona io ty zany tsy manatoerana amin'ny farisendahitry ny mpitondra atsika la mody mpiarahamoniny ty amin'ny olona rehefa tiana mba ho ajajain'ny olona de tonga makany am-piangonana jereo ngerarive androany de mananojereny zany anao zay te ho ajajain'ny olona de tonga mamiaraka amin'ny fiangonana eo atsivavana na tokavana eo tsy satsavana am'izao ova nao tokavana eo lay manao hoe iandry ny ondry tahaka ny fiandry tahaka ny mpiandry ondry izy ny sandrany no anangonany ny zanak'ondry ho totoiny eo atratrany ireny ao roay miadana ny ampianahina tsy zany nitadiaviny de ampianahina zany mitondra zanaka de mitariky anaka soeetrehina koa zany ampianahina bas teny malagasy fototry io foteny io anaka mitondra anaka mitarika zanaka reny manko malemy tsy afa mamalika de raha akoza de ozizy ndreny de manaraka ny zanany majika kely manampiry zanaka koa majika kely ohatran'iny zany ny ondry ampianahina ondry kely vokola vo malemilemy asa rehefa nahita ondry voateraky na reny mbola manampo zany izy mandeha de nyrenin'iny malemy kely raha misy mandray an'iny mamely an'iny de tonga de vo de ina roay miadana Jehova zany miasa io a mikarakara ny vahoakany a de vahoaka malemy le vahoaka tsy mananinina iarovatena le vahoaka efa ataony olona zao ataony sinoany zao de iny Jehova tena hitondra azy miadana fa tsy mandray teny somafady entiny ziony entina avy amin'ny Jerosalem ny olona vakeo nge le teny fototra teny kely ny ambany vodipejery amin'ny fandikany io hoe lay mitondra teny mahafaly ho any ziony le teny soa mahafaly zany lay mitondra teny soa mahafaly avy amin'ny ziona hoentina makany amin'ny olona io zany mba hatatarainy rahatany ambarao ny asan'Andriamanitra ambarao zay asa nataony tompo mba hahafany olona mandray an'izany hatsaraisin'ny olona le lazaiko tamin'ny histoire teny hoe antisionisme malaza rahatany aty zany mody mangina fotsiny zany a politiquement fa ho ambadika ao mbola misoko miadana ohatry ny rongisa tsy marika tsy tia jiosy ny tany rehetra ny problème de zao sao de tsy fantatrareo mahatonga azy manao zany ny jiosy a lay nomen'Andriamanitra lay ny fidin'Andriamanitra firenena ny fidin'Andriamanitra omeny azy a ny fahalalana rehetra omeny azy ny fahaizana rehetra omeny azy ny arena rehetra eto ambonin'ny tany io firenena kely io tsy mbola nisambotra na ny riary aza tamin'izay firenena fandray aminy manana zay ilainy io mba miaraha miasa amin'ny jiosy ngenao fa izy tonga de maître ho azy ao de tsy tiany olona zany ny fetsy indrindra tamin'izay tontolo zao miaraka miasa tamin'ny jiosy fa zareo amerikana ny azy tsy nivomeny ny an'ny romanina ny an'ny alemaina ny an'ny allemand
zay jiosy tany amin'ny tany nataony iny na ringa ny dolo fa ny amerikanina tehiriziny tao hoy mpanao fandinihana momba ny fiarahamonina hoe eo valopolo isanjaton'ny amerikanina eo dia juif américain daholo ka tsy gagy ianao première puissance du monde na izy amilaza hoe ny japonais première puissance angambaiko amin'ny fahalalana ny électronique ile manao io ngamba ny hainy japonais fa ny arena any amerikany tovosiny aza asina pétrole eto amboniny tany mandritry ny 70 taona fa ny amerikana mbola manany azy ihany afta izy io saina jiosy zao atao any ambany ranomasina any misy tahiry tsy hainao karolina mihitsy tahirina pétrole alaina avy any ananina dia entiny ao tehirizina inona dikan'izany lay saina omen'andriamanitra hitehirizany olona miovatsy tahaka nataony Josefa tonga tany ho avy nosary dia manino angony vala maty nosary dolo manodidina fa isika tsy honao afta izy io sainy jiosy sainy Josefy io sainy ziony io teny somahafaly mba tady amintsika ery zany hoe hiandry miondry tahaka ny mpiandry miondry ny tombo sisy kekely makao ny fitondrana fiangonana ary mafy be mihinany mianarana an'izany tamin'ny fitonram-piangonana hoe hay misy an'izany ataon'Andriamanitra hoy ny anankiray rehefa nivory zahay ekoanio apevitra raha tena mba mafy mihitsy ny tsy namangina le olana rarakatsy tsy tonga tany ny fiangonana namany tsy tonga tany ny mpitandrina namany dia tsy namaly moa amafahina diso ny tena zany fa aopo koa fa avatao an'ny marary tompo tena tsy tany tokoa tsy tratrako le izy ianao mba halata sa mangataka aminao lay mpiandry tsara fa ndio io marary le olona miteny tsy amin'ny fivoriana hoe teny mahery zany raha ataony fiteny somary manana dia maninga vingy anao mihitsy tsy vitanao ny asanao pastery fa za todika tany amin'le mpiandry tsara lay miandry miondry tahaka ny mpiandry miondry tsy vitako fa vitany tompo vonjeny le marary dia le tompo marary fa tsy le olona niteny taty tonga tao an-trano le eo pastera sotranao fantatray fa mivavaka ao azy anao dia sitrany izao io nentinay za tsy tonga tany tsy hoe tsy hoany mihitsy akory ahy hoe marary zany dia za tsy hoany anaka tsy zay zay tratrako zay tratranay tonga am'izay mampaherinao mivavaka ao anao am'izay tsy tratry ny aiko ataoko dia atao mitompo mihoatra lavitra no zay vitako ataon'ilay mpiandry mihoatra ady hevitry Paoly tamin'ny fiangonana io hoe isy aminareo indray laza fa novonjena tamin'ny anaran'ny Paoly misy satria misy an'le resaka zay an'ny Paoly zay an'ny Apolosy zay an'ny Kristy zay an'ny Kefasy le fizarazarana fanompona olona tsy olona no mamonjy fa Jehova lay mpiandriny lay miandry miondriny tahaka ny fiandriny mpiandry miondry ny tena mpiandry ondry tsika moa tsy manana ondry fa ny ananatsika be ary miontsika koa rehefa tsy otsonoko efa lasa taoloko fa tsy mahay miandry omby tsoko eo tsy mihinany omby sisany atsika
ary tsy mihinan'omby ihany keo sika ny avaratsika satria fa viandy rozy koa reny efa tsy hoanina koa de tsy fantatsika tso zy fomba fiandry tokony atao fa ny mpiandry ondry lazay ny soratra masina ary zay mba hita tany am'izay nisy ondry tany izy mialoha lavatra tsy ny ondry akory no alefa mialoha de izy mandeha asa makany fa izy mpiandry ny mandeha aloha de manaraka aorina dolo ny ondry nrehetra ina ny dikan'iny raha misy biby masika ao misy omby bibidimany amely ny ondry eo izy nefa tonga de tena lavabeany iny araky zakany tanana mosesy nananan'io arona nananan'io tonga tena lava de zay sendraha milatsaka ny anaty ava zany de tonga de raisina me tena be iny averiny amy lalana raha misy mitady alelany ondry tonga de iny tena veriny ka amely izy anazy tahaka nataony davida tamin'ny lay biby de amely ny ondriny miaro ny ondriny ny tena mpiandry ondry ndrisy mantsy tsy mba manana mpiandry tahaky zany ny malagasy asiny sinoa eo ianao fa tsisy mamaly akory hoe asa taon'izany izy fa de ny mpanao gazety ny mahazo vaovao de velona ndray nyrotaka ny somamanina de lafo ny gazety fa tsisy intervention atao hoe asa mba voina kosa izy toko olona tsy manana inanina ny tanana iny de ataony olona amizay tiavany azy ao maty tsisy mpiandry Jehovah le mpiandry ny ondriny iandry ny ondriny otrotsoiny eo atratrany oroainy miadana ny ampianary hoiry zareo mpanaramaso ny fiainam-piangonana ekleziologue jery hoe ahoana fomba fiandry ondry hoiny mpampianatra any amy toeram-panomanana mpitandrina laza mpitandrina le ampianarinao haza mivarilena amindreo kristianindreo le mivarilena manko mifandray be za zany zao a hiala amile fifandraisana be aminareo fa mba natakataka vo manatokato be ririny bebeka fa manao any anao tsy mifanato tsy azo atao a fa ka azo po amin'ny kristianina sao ianao a de jeny amy fifandraisanao de tsy afaka miteny aminy tsony tsy afaka mandrara azy tsony tsy afaka manitsy azy tsony hoy le mpampianatra tena de za zany ao tokony endo de ahoana moa zany tompony ahafana maneo zany hoe tianao le ondry satria anao eo iraky lay iny mpiandry ondry lay te hitrotro azy eo atratra de ahoana zany natao rehefa tsy azo mivarilena tsy azo mifandray tsara de tsy azo sotreny eo atratra zany le ondry ngamba zany bakana zany le ondry zany manaovana azy ao amy fitondram-piangonanao zany zaza mitranga de rehefa rany tandrina be amy toerana rina tsy azo kasokasi tsy azo efanatona ny vahoaka kristianina ao amizay misy azy eo a inona tsy mitranga inona ny loza tsy manjo azy eo a fa de sao de mifankaty be loatra amreo ako tsy manakina azy tsy mifanatray be aminy tsy fombany Jehova miandry ny ondriny zany avadika zany petsy ratsy zany zany mahatonga anay manao zay mba hiavanana aminareo atao dolo rehetra rehetra io fakahita manao any nareo hoe gagabe président sy ny vavy tonga de mahita de fakahita tsika de mitsikitsiky be de falifaly gagabe ary maninonareo manao an'izany
de zay mantsy miondro zay de hofakaty falifaly de tenaka falifaly zay kagagaga izy lefa rany nataony tezy tany am'izay fikaroany tany efitsikimakaly fotsy efitsikimakaly fotsy amin'ny fifandraisana ifandraisantsika io fakahita gagabe izy vo fakahita tokotany manao fanoro eo famille pastera zany zay fifandraisanareo président gadis zany ataoko zany ka tsisy mahavita aby zany ny olona de za matsy mba mianatra any jesosy zay mianatra ny tompo trotro ny ondry eo atratra misy raha tsy mahaso am'izany any misy raha tsy mahaso de iny famina amle zanako ina de misy makasary io pastera mpanoro am'zany alana sary mbola tsy nahitako saloha tany amle fb hoe de naleva tany io pastera sy ranona famille mba tsisy nanao an'izany satria fantany fa madio be mifoko mifandray aminao io madio be mifoko amin'io manoroko anao io de anao nga mameritreritra zavakafo de bakasary anao mameritreritra zavakafo za zany mianatra ny mpiandriondrio nomena ny théorie tany amin'ny toeram-panomanana fa de ty fototra la base la racine l'origine ato mba hianarana an'io andriamanitra mio miandro miondriny mitondra miadana mbola zaky tamin'ny catéchumène normal le hoe tonga olo any zany zanako resaka tamin'ny ray aman-dreny ny sampiray tamty tonga de fa zakazaka ty any zaza voalohany prédipara ozy fampianatra ny médecine zaza voateraky zaza voalohany de vo sarakara zazakely de manaty pastera mampatia ny zanakay zay fa ho izy mamanay hoe gazo atao patisy io de fa manina ono ka zay mbola tsy mpandray vo nianatra zany zay maly tamin'ny catéchumène